Takaratoliara efatra amin'ny 300 kilometatra potika tanteraka ny lalana mitarain'ireo mpitatitra. Raha mafana eto amin'ny firenena manaraka ny lalana sy ny fahaleovantena ny fitsarana ny fanadihadiana sy ny fandraisana fanapahan-kevitra iny minitra fitsarana. Fifandraisana iraisam-pirenena miroso amin'ny fivelarana i Madagasikara saingy mila fitandremana hoy Serge Zafinazy. Zoma 20 febroary enina amby 20 amby 2 arivo ampifaliana indray tombo kilasy tombo vavy no tsy dia ny sampana fampalalam-baovao ny tokantrano amin'ity alina ity aterina ny araba ary manasanao ampanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Mahakasika ny raharam-pirenena avy hatrany Siadingana mametraka ny fankatoavana ny fijoroan'ny fanjakana fanavaozana ny fihetsika nasehon'ny Rosia tamin'ny fandraisana ny filoham-panjakana hoy Zafimahova Serge androany miroso amin'ny fivelarana eo amin'ny fifandraisany iraisam-pirenena i Madagasikara saingy mila mitandrina manoloana ireo mpamatsy vola efa nisy hatramin'izay hoy hatrany nambarany teo amin'ny fandraisam-peo ny Germaine Menjanary sary serindrantsary ny Mathieu Princy. Manova zavatra maro eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary mametraka ny toeran'i Madagasikara amin'ny tokony ho izy ny fandraisan'ny Rosia any Madagasikara hoy ny mpandinika ny raharam-pirenena Serge Zafimahova. Sosialista ny filoratsiraka fa tsy mbola nisy fandraisana miezinezina tahaka ireny natao tamin'ny filohan'ny fanavozana ireny tamin'ny andron'ny filoratsiraka na samy sosialista aza hoy ihany i Serge Zafimahova. Anovan'ny fihetsika ireo firenena mpiara-miasa amin'ny Madagasikara hatramin'izay iny fandraisan'ny Rosia iny hoy ny fanazavana. Ary na tamin'ny andron'ny filoha-jeratseraka ary mbola tsy voaray ohatran'iny na samy tamin'ny rahalahy sosialista zany tamin'izany fotoana zany manko hoe rahalahy sosialista zany fandray mbola URSS tamin'izany fotoana zany mbola tsy nisy fandraisana ohatran'iny zany aloha tany Rosia raha hoe mpitondra malagasy aloha zany. Ny tiako hazava tsara zany dia zao hoe nampiakary ny Rosianina avy dia avo ny ataontsika hoe ny hafanana géopolitika aty amin'ny faritra Océan Indien. Madagasikara ny manana zone Madagasikara ny stratégique indrindra zany ary Diego avy any Diego manko ianao mety mafy ianao fidirana ary amin'ny canal de Mozambique canal de Mozambique de canal de Suez koa ary ambonimbony ary zay zany le enjeu de en même temps koa aty amin'ny faritra Indiano-Océanique zay daholo zany ny enjeu Madagasikara zany raha resaka hoe géopolitika zany no jerentsika akotrany arena kibon'ny tany sy resaka jono an-dranomasina sura fa iova amin'ny protocole frantsay normalement manko raha filoha mpanjakana tsy lany tamin'ny fifidianana tsisy protocole tokony mandray azy tsisy ohatra hoe tsy misy garde républicaine ao tokotanin'ny Élysée ohatra fa mino fa ho isan'izay eo ho hitatsika eo moa le izy fa amin'ny herinandro ane le izy de fa hivaly zany zavatra rehetra zany hoe tsy maintsy mampiakatra ihany zany mino koa zany fa hoe ny patronat frantsay tsy maintsy ny président MEDEF mihitsiny no anisany andray tsy afaka hidina ambany satria afo be mihitsiny zany ny tamboho nampiakarin'ny filoha Poutine tary a Moscou de tsy afaka sarotra be napidina an'izay protocole zay hoe apidina ary ambanimbany ary tsy maintsy hoe tsy hitovy lanja angamba satria le probleman'ny frantsay koa zany migérer an'ireto tany afrikanina zay ancienne colonie reto izy indrindra reo tany membre ny AES zay manamafy hoe tsy araka amin'ny frantsay tsony. Misokatra amin'ny famatsimbola sy ny fiaraha-miasa vaovao ny zava-misy raha ny fifandraisana iraisam-pirenena izao ho ihany nefa neho-kevitra fotoana izao anararaotany Madagasikara anatsarana ny fanarenana ara-toekarena. Firenena ngeza lakroa ao anatin'ny BRICS zany zao miaradia amintsika nanasatsika ho any amin'ny fivorian'ny BRICS plus manaraka azadiny fa BRICS plus ndrasahantsika eto fa tsy BRICS fotsiny zany hoe ao anatin'io BRICS plus io ao ny Émirats Arabes Unis ao ny Arabie Saoudite ao ny Égyptienne ao ny tary maromaro ohatra ny Éthiopie sy karazany ny tiako resahana zany de zao tsika ane zany zao efa akaiky ny varavarana hiditra BRICS
fa sao dia adiny mpitondra atsika fotsiny a ny affaire étrangère tsy maintsy manao demande officielle par voie diplomatique zany par canal diplomatique officiel any amin'ny BRICS sao de varimbariny eto ndray tsika fa hoe ny présidence indray nanao communiqué eo na tsy fantatro io zany na ny président assemblée nationale indray ny teniteny eo teniteny momba an'izany eo fa tsy maintsy ny affaire étrangère de le izy zany Madagascar zany sao efa misokatra koa mivaravara BRICS avy Madagascar inona moa zany ny intérêt Madagascar anatin'io BRICS io satria aza-pedina koa le izy amin'ny Bretton Woods ndika amin'ny Bretton Woods zany ny FMI sy ny Banque mondiale tsika manko indraindray ohatrany taitaitra zay rehefa misy manao zavatra de oka koa tsika mba hatsahatra koa le vava tsy ambiny ny filohan'ny assemblée nationale zay namana mba teneniko hoe aza miditra ianao amin'ny asan'ny exécutif tsy anjaranao manao porte-parole ny exécutif indrindra rehefa mikasika resaka défense zany indrindra rehefa miresaka mikasika fifandraisany resa-pirenena tena mialatsiny ndre mato filohan'ny antemera-pirenena fa tokony mba mangina kosa ianao ataovy ny asanao ma-président ny assemblée anao resao ny namanao président ny assemblée équivalent anao ohatra hoe any Chine na any Russie na any États-Unis na tsy fantatro zay alehanao any fa tsy asanao mihitsy miteny amin'ny anarany exécutif malagasy tsy mety zany manakorotany zany fifandraisany resa-pirenena tokony ho fantatry ny mpitondra nefa fa tena mila fitandremana fatratra ny toerana misy an'i Madagasikara amin'izao tsy vahaolana ny fiantsina amin'ireo mpamatsy vola mpiara-miasa teto hatramin'izay olana teto ny fitsabahana andraikitra ka tokony samy anao ny asany araky ny tandrifo sy ny toerana misy azy ny tompony andraikitra isan-tokony ho iatrany ny fanamafisana tsy azo eritreretina ny enany velarana ny faritra ekonomika ny Madagasikara amin'izao fotoana ho ny mpandinika toe-karenina Serge Zafmaova tena ilaina ny fangararana amin'ny fitantanan'ireo harem-pirenena ho ny fanehoan-kevitra no amafisy ny fahefaniotra lavitra noho ny taremarika no lazaina amin'izao ny zava-misy teto tamin'ny taona 2012 Germaine Menjanary Mathieu Prince hatrany manodidina ny 1 miliara dollara ny vola very tsy tafiditra tanatin'ny kitapo-mbola mpanjakana malagasy isan-taona ho an'ny zona ekonomika ho ny mpandinika toe-karena Zafmaova Serge mahagaga nefa ny filazan'ny ministry ny fanajariana ny tany fanena ny velarany zona ekonomika ho atsika amin'izao taona 2024 izao raha toka niotra lavitra noho ny tarehimarika misy amin'izao no efa nisy tamin'ny taona 2024 ho ny fanazavana raha ntarehimarika navoaka ny fanjakana milazany zona ekonomika exclusive eto Madagasikara dia midika fa miaina isan-taona izany efa nahatratra tapitrisa kilometatra toradromahery izany tamin'ny taona 2024 kanefa ambany noho izany ny tarehimarika nivoaka tamin'ny taona 2024 ity ho ihany ny fanazavana na ireo nosy madinika manodidina any Madagasikara ireo fotsiny aza efa mihoatra lavitra noho izany ho ny fanamafisana ny olana lehibe ankehitriny zone économique exclusive atsika tena tsy mitombona 1,134,000 km². Taloha izy io 1,225,000 km² de niena ohatran'ny feanatitra. 2013 io 1,225,000 km². 2013, 2023 lasa niena 1,134,000. Nen'olona nitombo. Ny Maurice lasa 2,200,000 km². Tsy misy any Chagos. Chagos zany mbola mitombo Ny Seychelles nitombo 1,325,000 km². De azavao ahako hoe samy laza ny tompona andraikitra eto teto Madagasikara nisy ministra ray zay laza hoe tena faly mihitsy izy nanazava hoe 1,134,000 km². Tokony misitrika any ambanin'ny tany ianao satria tsy zay mihitsy ny tokony ny Madagasikara. Maurice 2,200,000, Seychelles 1,325,000 km². De ny atsika ve de 1,134,000 km². Io tsatopisy nanaovantsika le étude. Nanisan'ny nosy ary, nosy kely manodidina Madagasikara ny 5 zany rehetrarehetra zany azahoantsika zone économique exclusive. De ahoana ny atsika no 1,134,000 de nidedadedaka ny sasany aty Madagasikara.
tena le fitiavana tandrazana aloha tena tsy ao a so mandraindray volany amin'ny frantsay ilaina ny fangararany fitantanana ho ihany ny fanamafisana misy fitaovana manokana ananan'ireo firenena matanjaka tao an'ny Rosia izay efa mpiara-miasa amin'ny Madagasikara amin'izao azahoana mijery momba izany fa tsy atao kazy tsotra ny momba ireo harem-pirenena ho iatrany ny fanazavana. Pejiny politika kosa indray tsy mitovy amin'ny fitondrana sivily ny fitondrana miaramila. Efatra ny amboloany anefa no nahitana lesoka tamin'izao mpitondra izao ka tsy mahagaga raha mipoitra ny faneho-kevitra samihafa amin'izao fotoana. Mila mijery ireo fototry ny olana isika raha te hiaro anaty fantrana hoy ny iray aman-dreny iray androany raha nano heviny momba ny raharaham-pirenena teo amin'ny fandraisam-peon'ny Germain Mejanary. Mathieu Prince. Raha ny efa bolana ny sin'izao fanjakana izao aloha dia nomaly tsy miova no misy eto hoy Gabra Arnosy. Samy manao izay saim-pantany, samy manao izay tiany, mbola manjakany tsy maty manota. Tsy nisy fiovana fa nefa hatramin'izay ihany no mbola iainana amin'izao hoy ny faneho-kevitra. Fany bus dia mijanona naizanaiza izay tiany, izay revony no ataony, tsisy manara-dalàna. Isaky ny sampanandalana, misy ny polisy, na kominaly io, na nasionaly io, misy ny zandary. Fa ny zavatra hita amin'ny voamasoko dia mandray vola amin'ny tomobily reo tsolika hita ny voamasoko zany ary zany hoe dia tsy fantatry ny lehibeany tena tsy fiovana mikasika an'izay fitsarana raisiko koa ohatra amin'ny tenanay kolokolo avolenta mihitsy misy tambasotra fangalarana tany etsy tsy mirano etsy taninay anay so fa tratra nahoana olona maty nampanaovon-drareo somi dia tratra le osika dia rehefa nandeha ny fitsarana voalohany avatrany dia nidoboka ireo mpanao osika fa vetivety angana be ny fitsarana ito amintsika ohatra ny ela tia angana be dia nandeha ny valim-pitsarana afaka ry zareo a lasa sazy miantona 5 taona le izy fa tsisy mikatra le sinoa izay nampanao an'le osika sy ny vidy an'le tany osika dia lazainao amin'ny didim-pitsarana hoe tsy azo kitikitihana zany hoe didim-pitsarana eto amintsika ohatra ny hafahafa za tsy malala ny lalàna fa dia ny hitako tsy mety zany farany amin'ity le fiainan'ity za mba manana ataontsika hoe pension zany a invalidité ireny pension reny rehefa tsy alainao anatin'ny 3 volana dia averiny zareo any amin'ny folibe tanina reny dia lasa anao ry mangataka an'le izy dia manao taratasiny rehetra vity ny zavatra iny dia hoy ara-dalàna ty ramose folo andro ao narenany nametrahako an'le fangatana an'le izy inona ny tranga misy mitelefônina avao amin'ny trésor tao mpiasa ao ianao ve ny rana eny toko voaraina somatsara le aninika ay mety mihitsy izy ty dia ahoana moa zany roviny izy io no maso zay tsy fantatra mihitsy fa ny tsaratsara mandalo ny talofa fa moanao nandalo isako mandalo ao eo lany ray alina za tsy io kaikio miperaka. Raha tena fitondrana miaramila no misy eto dia hita taratra ny fiovana eo amin'ny fomba fitantanana ho ihany ity ray aman-dreny tsy mivadibadikevitra entitra sy matsika rehefa miteny sy manome baiko efa hatrany am-boalohany no nahatarafana tsy fahamatorana teo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra koa tsy mahagaga raha betsaka ireo misalasala amin'izao fitondrana izao ho ihany ny faneho-kevitra. Izany atao hoe miaramila zany tompoko dia hafa mihitsy amin'ny tsy maramila ny tenina maramila indrindra fa manambonina rambony dia tena teny ajaina ary rehefa miteny hoe zao dia arahana tanterahana malahelo tompoko fa ny 2 oktobra 2024 nanao fanavarana miezinezina ny kolonely président Teriambotsiroatra ny teny izy fa oravana ny ACC ny lalam-panorenana ny Sénat seny 4 mora monja taorina dia ny atsimo lasa varatra teo nateny ACC izy no nianina lasa président zay voalohany dia lasa fisainao tsy miaramila angamba za mitondrana nefa izy milaza fa
amin'izao fotoana civily izy fa tsy maintsy manao fanamiana re satria namataran'olona azy fa leto hoe tsy haina manam-boninahitra e ahoana milaza ianao fa politika amin'ny fitsitsiana no atao politika amin'ny fitsitsiana nefa inona mitranga président ray no naongana eo amin'ny fantaniana président 10 lazaina fa ministera 8 no atsangana 7 no mitsangana mitongotsy miopapana ary mamenatra opa ho an'ny vahoaka aiza aveka raisina ny député ray tao tambajotra natao nahitako an'izany 20 tapitra ariary isam-bolana ny lasantsiny ole olona na heritaona ravesany molany nanamafiatrany ity ray aman-dreny ity fa tena ilaina ny fahamatorana ara-pitantanana zavatra efatra no mila ifotorana raha te hiala amin'izao zava-misy izao ny malagasy ary goavana amin'izany ny rafitra sy ny toetsaina ary ny ady amin'ny kolikoly Vaovao avy an'ny Toliara kosa indray vahoaka faly velom-panantenana no nitsenan'ny Flou national ny Antoko tiky Madagasikara ny Flou ravalimanana marika omaly tao Toliara mangaitaita fandrosoa ny Toliara ny fanamafisany akamila itediavana vahaolana maika ampananana azy sany tanora nanome fotoana ireo vahoaka maro tonga nitsena azy ny Flou ravalimanana fahitafa bebe kokoa Rampitso Sabotsy Narcisse Karazafy mbola havatsara Volan'ny ireo vahoaka ny Toliara nitsenan'ny Flou national ny Antoko tiky Madagasikara androany atetỳ amin'ny serana mpiara-manidina Akoronga Toliara. Fa ihany vahoaka Toliara sotra betsaka tonga maro mitsena zao ny prova fa fampatokotsika nareo matoky aho za matoky anareo fampatokotsika aza manaiky ilakilaka na fanilakilaka fa ray ihany tsika hitanareo kabary ataoko voveo zay vahoaka Toliara rehetra aloha ianareo avy any Anosy tonga eto ny avy any Atsimo andrefana mena be Androy eno aho tonga tonga eto zay efa eko daholo zany tena bala marina tonga eto sady andro tsara tsy sahina mihitsy zay andetsika atao arin'ny fitsenana makotroka dia nitanjozotra nanao diabe namakivaky ny tanàna ny Toliara ny Flou marika ravalimanana niaraka tamin'ireo vahoaka maro fifaliana fanantenana no hita soritra tamin'ny endrik'ireo vahoaka teo ampiandraisana ny Flou marika ravalimanana nakasitraka ireo vahoaka ny Toliara tonga maro ny mpitarika any Antoko ty mahito antoerana ary nanentana no avy maro amin'ny Sabotsy amin'ny telo raha amin'ny kianja mitafo Toliara fanatanteraka ny firavan-tratry ny taona izay faly président mahitatsika ary tena namono fo mihitsy izy naneo an'izay hafalian'izay niaraka amintsika bakany niazo eto toy hanao fetsika amin'ny Sabotsy io ka haneo atsika an'izay hafaliatsika zay koa miaraka amin'ny président miazo maro tsika satria hanao kabary koa iamin'io mahakasiky antokotsika toy poretsika ny safany hanambara ty fitiavana tsika Toliara etoa koa dia manantenatsika iaby azy amin'io fotoa io amin'ny telo ny fotoanatsika handay raha atsika ihany koa président amin'ny fiaviana toy izao maro ireo toerana nosidiana fa niavaka kokoa ny fandraisan'ny Toliara ny Flou marika ravalimanana raha ny fanazavana nome ny mpandrindra national ny Antoko tiky Madagasikara ny nampidiran'ny président ay tamin'ny tiky Madagasikara tato nandeha zahay ny tety farifaritsy fitiavana président ho ataony Toliara soni
fitiavan'ny toliaran'ny président henany toy ary tsy tapitra androany fitiavan'ny toliaran'ny président fa mbo menany avao atolotsika ny président fa tena mbo tia azy tanteraky toliara zaho raha teo anatin'ny toliara anaky Fort Dauphin ka asehotsika fa faritany toliara toy tena mbo makasitraka ary tena mbo tian'ny président. Nopolofony vahoaka ny Toliara androany fa mbola mifankaty Toliara sy ny Antoko Team ho ny sekretera jeneraly ny Antoko. Mahafinaritra be mifankahita aminareo aty fa izay tonga mitsidika anareo misaotra be dehibe satria tena nipolofonareo fa tena mifankaty isika ary tena malagasy ray ihany sika avany amin'ny aéroport antsika nandeha tongotra tongeto nareo tongeto mbola mitsikitsiky daholo faly daholo tsika dia isorana be dehibe ny fitiavanareo atinay zahay koa tena toy anareo matoa zahay tonga aty ny fotoanatsika efa niresahan'ny tompona raikitra teo amin'ny sabotsy ny fotoanatsika amin'ny telola dia manatena hifankahita aminareo zay mba hiara hifalitsika hifanome tokosika ary mba hiafampiarahaba natratry ny taona. Tsy miova ny fitiavan'ny Toliara ny Antoko Team sy ny filoha Marc Ravalomanana mangetahita fandrosoa ny Toliara hoy izy efa manao ny ezaka rehetra ny birao politika mitady izay mahasoa ny vahoaka ka vonina ny tenany hitondra izay fampandrosoana izay nandritra ny fandraisam-pitenenany. Ayako nandeha tongotra 10 kilometra tsika teo 10 kilometra nandeha tongotra 10 kilometra miaraka eo tsika rehefa miaraka amin'ny dada mila matanjaka tsara samy natadiditsika ny fasarotana anakety taminoa fa zao mamorona makaty dia amin'ny sabotsy aho hitanareo zatao resa ilazana aminareo tsara hoe programme tsika manana programme miasa miaraka amin'ny olona miasa efa tsy tanto asa sarana mihitsy ny tondratsika ale daholo zao toerana tokony azo ale rehetrarehetra zao hitana soa ary tsika koa manoana sy manoaraka azo atao fa izao nareo malala zava-misy aty fa fantako fa misy fahasamy hafany ny faritra rehetra ary indrindrindra eta Toliara mangetaeta fampandrosoana Toliara mangetaeta olona tena mandeha amin'ny fahamarinana tena mangetaeta eny mangetaeta ny dada aloha nareo fantako eny mapa dia hitondra rano be tsy mety ritra fa zao tena faly any hitanareo androany amin'ty fahatokavako atyty ifampiarahaba tratrany taontsika mbola tsy tara mbola tsy tara. Fotoana anehoana ny maha-izy azy ny Antoko ity taona 2024 ity raha ny fanazavany ary aseho fa manana fitsipika amin'ny fe azy ny Antoko. Very aza matahotra nareo fa voafehatsika reto mpitarika aty reto ary tsy maintsy mampiseho tsara zany fitiavana amin'ny vahoaka zany mampiseho tsara zany discipline hoentina izany ny antony mahatonga amin'ny tena izany dia ianareo aty tena manana fitsipika rahany rehetra ary atao modely ty ho hitanareo ke tsy teny zavatra ataotsika modely aty Toliara dia faritany anankiray zay manana maizy azy ao amin'ny avy any atsimo andrefana avy any anosy androy ary ny aveto reo zany misy fahasamy hafany fa tsy mitovy akory tsy maintsy ezahantsika zay ampitovy an'ireo ary tsika ataotsika Madagasikara tsy hoe tonga andamina vao mavomavo fa raha misy olona mitady hiaraka amintsika tena mandray ampanajana sy ampahendrena isika fa ianareo koa malala tsara an'ireo olona vao miaraka amin'ireo reo ka tandreny tsara fosao dia ireo indray nandoto rano aty amintsika ry tonga dia lazao tsy lefitra mihitsy nahoana fa ny ampandrosoana ny Toliara tena mamay ka dia zao ianareo zay manam-panoriny ny efitra no tsy mitovy fa ny saina samy manana ary tsy ho itsika mihitsy akory no resiny ireo dia milaza tsara fa manana maizy azy antika Madagasikara zany ka ianareo zay te hiaraka aminay tena manolotanana izahay tonga azy. Namakivaky ny tanàna ny Toliara ny Diabe narana tamin'ny filoha nasionaly ny Antoko Team ny sabotsy zao kosa no hifanome fotoana eny amin'ny kianja mitafo ny Toliara ny filoha Marc Ravalomanana sy ny Antoko Team ary ireo mpikatroka ao anatin'ny Antoko Team eto Toliara ifampiarahaba nahatratra ny taona sy fanomezana torolalana ho an'ireo mpikatroka.
mahakasika izay indrindra efavony antokontsika io Madagasikara amin'ny fifampiarabana na tratra ny taona rampitso sabotsy ao amin'ny kianja mitafo Toliara efa tonga ao an-toerana avokoa ireo mpikatroka atsimo avy amin'ireo distrika ao anatin'ny tapany atsimony amin'ny tapany atsimo iny raha ny fanazavana anatoerana mitatitra ny vaovao Narcisse Karazafy sy mbola havatsara. Samy tsindrin-dona ny rehetra eto Toliara fotoan-dehibe ho an'ny mpikatroka tiako i Madagasikara ny rampitso fotoana iaonana ireo mpikatroka sy ny filoha-mpanorina ary ny birao politika ihany koa manentana ireo mpikatroka tima eto an-tampon-tanàna ny Toliara efa eto an-toerana avokoa ireo birao nasionaly sy ireo raiky tima mandrafitra ny faritany Toliara dia Menabe, Benenitra, Anosy ary Androy raha ny fanazavana no meny sekretera jeneraly faharoa ny antoko tiako i Madagasikara. Araka izany manentana ny vahoaka ny Toliara ray manontolo eo ny atao atapon-tanàna kanefa araka ny voalaza teo faritany ny resaka eto misy faritra efatra atao amin'ny faritan'ny Toliara izany hoe misy rectime efatra atao amin'ny faritan'ny Toliara ireo rehetra ireo dia efa samy mahatonga solo tena eto atapon-tanàna ny Toliara kanefa ny mponina eto atapon-tanàna ny Toliara no tonga amin'ilay fomba fitentsika hoe akaiky vilany fehanoarina amin'ny lafiny rehetra sady mandray vahiny no azo heverina fa hovantany ny vahiny koa mandritra ny hetsika izay ho tanterahana rampitso tolakandro io. Araka izany manentana ny mponina eo mpikambana eto anivon'ny antoko fa eo ihany koa ireo mpanaradia ireo pomba ny antoko ireo mitovy fijery fa indrindra koa ireo tapa-kevitra fa hiara-ndroso amin'ny antoko tiako Madagasikara ny amin'ny fijerenany hoavin'ny firenena ny fiarahana mandinika ny fiainam-pirenena amin'izao vanim-potoana izao fa rampitso tolakandro eo amin'ny kianja mitafo eto Toliara no fotoana ifanomezantsika iaonana amin'ny filoha nasionaly Marc Ravalomanana. Ankoatra izay niverina nandena nomboka androany ihany koa ny onjam-peo MBS Toliara tao alin'ny fatapahana maharitra. Amafisina ny efa fiverenan'ny MBS télé fahita lavitra amin'ny Canal Plus amin'ny chaîne 203 telo sy roanjato ho an'ny télé ary amin'ny chaîne 3 sy telonjato 343 ho an'ny radio amma Canal Plus azy mandeha amin'ny alalan'ny satellite dia natao ho an'ny Madagasikara ray manontolo izy io. Canal Plus aloha zany zao no afahantsika mijery azy fa ho hitantsika eo ny fivoaran'ny fifampizarana aoriana mafisiny izay fa androany koa dia mahafaly anay tompony andraikitra ny milaza fa taorian'ny fahatapahana nandritra ny taona maromaro farany no ny antony maro ny radio ny onjam-peo 570 teboka efatra eto atapon-tanàna ny Toliara dia nanomboka androany maraina dia efa miverina milonina zany ary antenaina fa hitoy araka ny tokony ho izy fa afahantsika miatrika ny tontolo andro rampitso aloha sy afahantsika mifanentana dia samy miaino manaraka an'izany onjam-peo zany MBS radio izay averina fa fifaliana ho anay no miteny hoe tafaverina somatsara ho an'ny mponiny Toliara voalohany Toliara faharoa sy ireo distrika maro manodidina Toliara ny radio MBS. Efa vonina ny toerana andraisana ireo mpikatroka tima ao amin'ny gymnase couvert Toliara ny tolakandro teo nisy ny fiaonana tamin'ireo birao politika ny tima sy ny aveny fotony nanaovana tatitra sy nandraisana ny etaentana izy ireo. Pejiny sosialy kosa indray lavadavaka ranobe sy fotaka mandrevo no mameno ankamaroany lalana mampitohy any Sakarandra ny Vory ary Toliara. Efa beritaona izao no tsy nisy nijery io ampandalana io kanaovan'ireo mpitatitra fitarainana sy antsony amin'ny ijeren'izany faran'izay aingana satria mamotika tanteraka ny fiveloman'izy ireo. Fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny mbola havatsara. Potika tanteraka ny lalam-pirenena fahafito indrindra fa ny apahana mirefy 430 kilometatra mampifandray ny Toliara, Andranovory ary Sakara raha lalana adin-drono nanaovana izany teo aloha laha ny ora 5 kosa vao vita izany amin'izao fotoan'izao. Vokany velotarain'ireo mpitatitra sy ny mponina ao amin'ny faritra atsimo andrefana betsaka ireo antso nataon'ireo kooperativa saingy hatreto mbola tsy nahitana fandraisana andraikitra mazava avy amin'ireo tompona andraikitra raha ny fanazavana. Tombo ny fahasimban'ny fiara sy ny fandaniana amin'ny kojakojan'ny fiara no niaratsy ny lalana hoy ny tompona kooperativa kanefa tsy afaka mampiakatra saran-dalana izy ireo satria ao ambany fiahiny ny ministera. Tena efa ratsy ny lalana
amin'izao ka manao antsoavo aminareo mpitondra fanjakana izahay nareo tompony andraikitra mahefa aza atao resaka fotsiny amin'ny aina manjery na fisehosehoana ny fampanantenana sy ny fampandrina disany gany vahoaka malagasy indrindra fa zay mpitatitra amin'io lalan'io araky ny baiko tokolomana hoe fanavaozana fa raha treto aloha zahay dia ohatrany malahelo fa mbola tsisy fanavaozana mihitsiny io lalana io raha ny teny nisy fotoana nitenenako hoe lasa fiompiana trondro tsy lasa fiompiana trondro tsony io toe iny lalana iny fa lasa miaraka mety hoe azo anetsana ndraiky io rehefa kelikely ambon'ireo rehetra ireo halany ny fotoana ary isan'ny vokadratsy ateraky ny aratsy ny lalana ihany koa ny tsy fandripalemana manjaka tanteraka mantsy ny asandalo amin'ireo toerana misy teboka mainty ireo ataony ao Toliara, Andranovory ary Isakarara ny fanazavana miantso ny fitondram-panjakana izay manana viana fanavaozana araka izany ny mpampiasany lalana sy ireo kooperativa mba hijery akaiky sy hanavao lalam-pirenena vavito dia manao antsoavo any mpitondra fanjakana mahefa indrindra fa anao andre matofoloha zay nametraka ny teny ho fanavaozana eno izany antsona izany fa tsy antso any enefitra no ataonay fa antso feo ny vahoaka ary apetrako ty teny ty hoe ny feo ny vahoaka dia feon'Andriamanitra ka dia manatena zahay mpitatitra fampiasa tomobile fa mba hazo valiny mahafapo ary ahita asa mivaingana farany zay aingana dia aingana amin'io lalana Sakara Toliara io malagasy ny vahoaka tsy mandrefana ka mamendrika lalana tsara mba hahafahana mivezivezy sy miaina ara-dalàna hoy ny fanamariana raha ny fantatra dia efa hoeritaona izao no tsy nisy zotra mandeha alina na lavalina ny kooperativa mampitoy any Toliara miakatra an'Antananarivo no io aratsy ny lalana io makasika ny raha fanampoizina na raha-tsakafo tany Ambohimalaza mandeha ireo karazana raha matahora miatra aminy hoy ny reniny nombana sy onja mpianadany aramata amin'ny ity raharaha ity lazaina fa misy porofo any aminy akairisona amin'ny fanaovana perquisition ny tranony akana izany raha ny filazana nataon'olona atao amin'ny fitsarana taminy raha ny filazany ankoatra ny fisiny didy fampisamborana namaly izany ministry ny fitsarana raha ny rantiana avoakany teo amin'ny pejiny manokana ny laza fa tsy misy mihitsy ny perquisition na fikasana isambotra ny mamanombana sy onja avy amin'ny fitsarana aka izay milaza na mitondra izany zavatra izany dia mandainga na manao osika nilazany tsy emitra amin'ny fitadiavana ny marina momba na faty ireo zanany moa mamanombana sy onja fanadiadiana tsy ono fa olona eo anivon'ny fitsarana no nanome vaovao ny mamanombana sy onja ireo mpianada namony ainy vokatry ny fanampoizinana raha-tsakafo teny Ambohimalaza ny volana Jona 2024 lasa teo nilaza ny mety sy ny fisavana ny tranony no ny filazana fa misy porofo any aminy momba ny raharaha Ambohimalaza voalohany indrindra aloha zany izy tsy atao hoe ono tsy atao hoe tsao satria tena olona atao fitsarana mihitsy ny antso anao malomaraina momba ny resaka io hoe mba mampalahelo ianao izy ry mamanombana raha ohatra ka tampoka aminao fiaviana satria ianao olona tsy salama dia aleo izy mba ampahafantariko anao ihany satria misy taratasy mandeha atao aminay ato hoe anaovana perquisition fa misy porofo momba ny Ambohimalaza ao aminao dia ohatra hoe gaga ihany aminy zany hoe amin'ny fahalalako izany resaka perquisition zany ohatra hoe mpanao politika foana no hitako sy zavatra ohatra izany hoe manina moa zany raha ohatra hoe voalohany indrindra aloha zany hoe raha ohatra hoe tena nanana porofo marina ve ilay olona dia manina hoe atao perquisition ho alaina ilay izy fa manina raha mba tenena fotsiny ilay manana porofo mba manombana fa teroany amin'ny fitsarana ilay porofo mba manombana raha ohatra an'izany fa amiko izany ilay izy aloha tonga dia raisiko hoe tsy tokony hamoaka ny porofo izany ny olona raha ohatra hoe manana fa hoe tonga dia alain'ny fitsarana sy ohatran'izany satria nydresaka aloha izy hoe raha perquisition zany tsy inona tsy maintsy alalana avy amin'ny fitsarana ankoatra izany nanamafy ny filazany mamanombana fa ho samborina ihany koa ny tenany
afaka mandalo any an-trano manao fisavana ireo anao izany hoy mamanombana sionja fa tsy ahita izay ho tetiavina any aminy rehefa za tsy mbola nandray antso ka hoe tsy tonga veriko foana ho dia hoe maninona no hoe izy dito fampisamborana koa fa maninona no samboriny zanga mbola nanao ratsy an'izaniza sa hoe nanonona anaran'izaniza hoe tiany anarany ianina fa ianina ohatr' zao na ianina ohatr' zao dia tokony hoe tsisy idirako mihitsy zany le resaka perquisition raha fahalalako za tsy mahay lalàna fa ny fijeriko amin'ny mamanombana victime fotsiny dia tokony tsy misy idirako ny resaka perquisition fa fotsiny le izy amafisiko hoe tsisy tokony hitsokako an'le perquisition aloha fa afaka mandroso foanareo manao an'le perquisition raha hoe efa zaina ao anatin'ny sainareo nefa ny aza mieritreritra koa nefa ny hoe isy zavatra ho hitanareo satria tsy misy zavatra tsisy zavatra afenonao nilazany tsy hemitra amin'ny fitadiavana ny marina momba nafaty ireo izany moa mamanombana na inona raha matahory atao azy na inona fa tsy ilavolefona amin'io averiko foana fa ny haiko tsy ataoko ambony noho ny hain'le zanako anankiroa maty noho izany za zany irosy foana ninona na ho firy taona araka ny tenen'ny ramatoa minisitra moa zany hoe andraso ny fitsarana na 10 taona ary dia tena ho andrasa anaty koa fa za na 10 taona ary vao mivoaka dia hiteny foana mandra-patonga an'le 10 taona raha hoe zay ny voan'le marina dia hiteny foana mandra-patonga an'le 10 taona rehetrarehetra tsy fantatro hoe roviana eo mitanjoko zany dia tokana hoe inona ny antony nafaty andro zanako inona ny antony naminona moa zany satria le zavatra tena fantatro hoe zavatra ninina natao fa tsy zavatra tsy na isy ny famerenana ny fanadiadiana amin'ireo fianakaviana izay fianakaviana mbola tsy vita enkety no atao mialoha dia ireo efa navita mbola averiny hoy ny fanazavana itiriny mpianakaviana ity mampametra-panontaniana kosa nefa ny tsy fahasaina ireo sisa velona atao fanadiadiana le enquête aloha zany ho an'izay efa nanao dia tsy namerina nanao intsony fa mbola betsaka nefa ny tsy vita dia ireo tsy vita ireo zany esahan'zareo atao aloha hoe iza zany le tsy nao dia misy koa nefany tsy andriko tsara mihitsy reny fahitako reny ny tokony ezahandry zareo hoe mba atsoina dia atao satria misy ny ankizy niaraka teo niaraka tamin'ny nanatrika n'le anniversaire tena tsy mety mihitsy atao enquête fa misy ohatrany hoe misy manindry zany zareo avy any hoe raha manontonona ny anaranay eo dia tonga dia vononay makatsa makako dia lasa matahotra koa le ankizy anao an'le enquête dia lasa tena tsa dia noho izany tokony hoe reny zany nezahan'le fanjakana tadiavina hoe iza le olona mbola tsy vita enquête tamin'le resaka mbomalaza fa tsy hoe zay manana proof dia hoe anaovana perquisition manahiraka izany mamanombana sionja fa tsy misy finiavana amin'ireo tompona ndraiky mpanjakany ny amin'ny fanohizana ny fanadiadiana momba ity raha ity raha ny filazana sy ny fihetsika izy ireo ahoana tena fandehan'le izy hoe mitombona vela hoe AMD 20 volana dia rehefa tapitra amin'ny 20 volana dia mivoaka fenoasana dia nte moa procureur hoe tsy misy azany ozy izy fa iny AMD ozy izy mbola ho ampiana embolana dia ho ampiana efabolana dia ho ampiana efabolana dia ohatrany hoe gaga ihany moa zany ny hainao an'le izy hoe raha azoko tsara zany mbola ao anatin' izany fotoana rehetrarehetra zany tsy isy mihitsy ty fitsarany ty zany hoe tsy hanao an'io mihitsy zany le fitondrana aloha zany raha zavatra azo antoka satria embolana miampy 20 volana ny lasa dia miampy embolana dia miampy efabolana anankiroa dia tsisy zany dia saigny natonga na mety saigny ka mba natonga anazy ny teny hoe andraso foana le izy na 10 taona dia ohatrohatr'izay foana zany le izy fa mifazahoako an'le izy fotsiny zany hoe tsy haiko hoe tsy ampy ve le proof sa hoe inona le zavatra tena mbola andrasana araka le fiteniko foana moa hoe manina moa zany tsy fenoasina ny tena mba antaniana hoe inona le tena zavanizy tao fa tsy hoe hitady an'ny papasosy oye maly ny filazany io moa ny ministry ny fitsarana raha ny ranty navoaka ny to amin'ny pejiny manokana nilazany fa tsy misy mihitsy ny perquisition na ny fikasana hisambotra ny mamanombana avy amin'ny fitsarana ka izay milaza na mitondra izany zavatra izany dia mandainga na manao osika raha ny fanazavana andrasana ny toiny
fanamaly ireo fanontaniana maromaro mifandraiky amin'ireo raharaha mafampany eo amin'ny sehatrany nasionaly ny ministry ny fitsarana fanirisoa Herinaivo nandritra ny dian-tany Fianaratsoa anisan'izany ny fanazavana momba ny raharaha anenjehana ireo solombavambahoaka Rode Augustin Andriamananoro sy Marie Michel Saondra Arimalala ary ny mpandraharaha Mamy Ravatomanga nambarany famanaraka ny lalàna sy ny fahaleovantena ny fitsarana ny fanadihadiana sy ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ireo raharaha ireo tsy misy idirany valifaty politika fa ady amin'ny tsy maty manota izany raha mpitondra teo aloha no zavatra tsy nety ka injehan'ny lalàna hoy ny fanamafisany eo amin'ny rindran-tsariny ny Artanjona. Fiampiangana roa no anenjehana ny Augustin Andriamananoro hoy ny ministry ny fitsarana fanirisoa Herinaivo Malta ny Fianaratsoa eo ny fampiatranona compte fake maro sy ny fampiasana azy ireo anakorontana ny saim-bahoaka sy anoitohinana ny fiandrianam-pirenena. Faharoa ny raharaha mahakasika ny fanondranana volamena tsy ara-dalàna. Augustin Andriamananoro dia misy zavatra roa ny anenjehana anazy voalohany indrindra dia ny fampiatranona compte fake marobe sy fanaovana fanentanana fanaovana organisation na compte fake anivana sy anakohana anivana opinion publique sy anakotanana ny fiandrianam-pirenena zay ngambany. Raha ohatra ka zavatra marina tantaraina tsy solona fanfanelezana ny faharoa anenjehana anazy dia resaka rapport anti-corruption mikasika fanondraisana volamena. Ankoatra izay, maro ireo loham-piampangana ny mpandraharaha Mamy Ravatomanga eto Madagasikara hatrany ivelany ho ny fanamafisana. Ankoatra ny fanaovana mpimamba ny sehatry ny fandraharana eto an-toerana, iguizana amin'ny fifandraisana tamin'ny tambazotra mpanao famotsimbola eran-tany ihany koa ity mpandraharaha malagasy ity ho ihany fanazavana. Atao valifaty politika angambany dia raha olona tsy nanina mijery satria manana partenance politika dia izay natao valifaty politika. Fa raha ohatra kosa ka mpitondra teo aloha nanao tsy mety no enjehana lalàna dia ady amin'ny tsy maty manota ny anarana. Ravatomanga sy olona maromaro tsy Ravatomanga ihany dia voaroy ao anatina ataontsika réseau mafiana famotsimbola sy fanafenana vola maneran-tany ary anisan'izany firenena mondialy ka dia io famotsimbola sy fanafenana vola izay nalaina avy aty Madagasikara azo tamin'ny isan-karazany détournement de l'économique, blanchiment d'argent, misy ihany koa ny ataontsika hoe décollage isan-karazany famosina ny mpandraharaha teto an-toerana dia enjehana fanokana. Izy koa dia voaroy ao anatin'ny affaire Boeing 777 iraniana. Fanodikondinam-bola tao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fanakarama olona hidina an-dalambe kosa hoy fanirisoa Herinaivo no anenjehana ny solombavambahoaka Saondra Arimalala Marie Michel. Ny ampangana anazy dia zavatra roa nanakarama olona hidiny eny an-dalambe tsy azo atao zany. Manakarama olona manakosana antratra tao anatin'ny solosainany sy ny dictature solosainany ny lifan'ny olona izay nikaramaina nanao an'izany fanakorontanana zany. Ankoatran'izay dia manana dossier eny pôle anti-corruption koa izy izay anenjehana anazy amin'ny fanodikondinana vola tao amin'ny ministère éducation nationale. Ankoatra ireo raharaha ireo namaly ireo tsikera ataony diaspora izany koa ny ministry ny fitsarana. Ireny diaspora ny ivelany izay miresaka ampofoana ireny no ataontsika hoe fake. Nilaza moa izy ireny tamin'ny voalohany fa namanay mpiara-mitolona nefa hitantsika fa tsy maina akory ny ravina nihinanana dia milaza fa tsy mpiara-mitolona tsony izy. Amiko izany reny ireny tsy miara-mitolona izany mihitsy ary fantatsika tsara fa izany misy ray amin'izy ireo nanomboka 2023 fa tena hitantsika amin'ny teny ratsy izay nataony fa talohan'izay izy dia fomba ratsy hely dia miverina momba ny ratsy hely zao amin'ny endrika hafa. Ny sasandray dia ataoko hoe mararitsina mba nisatria tsy resaritsy.
araka ny fanazavana mbola eo ampanaovana ny dingana ra-pitsarana mifandraiky amin'ireo fiampangana ireo ny tompony andraikitra amin'izao fotoana izao ary manaraka tanteraka ny fizotro ny lalàna sy ny fahaleovantena ny fitsarana ny fanadiadiana sy ny fandraisana fanapaha-kevitra amin'ny raharaha tsy misy idirany valifaty politika fa ady amin'ny tsy maty manota no atao ankehitriny satria raha mpitondra teo alohana no zavatra katsinety ka enjehina lana lafim-baovao hafa kosa indray mitaky ministera iray ho mpiaizy ireo ben'ny tanàna mivondrona ao anatin'ny fikambanany firaisan-kina ben'ny tanàna eto Madagasikara. Zava-dehibe izany mba hisiny tena vitsinjaram-pahefana hoy ny fanazavana ankoatra izay dia manamafy ny fitakinana izy tsy azo injena ihany koa izy ireo fanampanazavana nataony Germain Menjanary Mathieu Prince. Tsy mipetraka ny fitsinjaram-pahefana raha mbola mivangongo any an-tampony ny fahefana. Tsapy izany nandritra ny taona maro ka antony hitakina ministera iray iaire komina sy ireo ben'ny tanàna hoy ny fikambanana ny firaisan-kina ny ben'ny tanàna eto Madagasikara. Ny ministera ny atitandy no miainy vondrom-bahoaka paritra izay any komina sisa ao anatin'izany amin'izao fotoana kanefa tena olana goavana io fitsinjaram-pahefana io hoy ny filohan'ny fikambanana ny firaisan-kina ny ben'ny tanàna eto Madagasikara. Angatahana i ben'ny tanàna amin'izao fanavoazan'izao nanana ministera mitokana tena hoe ministère de la décentralisation tsy mikambana amin'ny ministère hafa raha ohatra ka tena tsy maintsy akambana izay amin'ny ministère hafa dia mba faniriana ihany koa hikambana amin'ny ministère amin'ny mponina na hikambana amin'ny ministère amin'ny économie et finance izay zany no anisan'ny tapaka ny verimberina atao anatin'ny fivoren'ny ben'ny tanàna inona ny tena sakana ao anay ben'ny tanàna ny anisan'ny tena sakana dia ny akamaroany ben'ny tanàna moa zany tsy tena hoe misy école aminay reto Madagasikara fa lany ben'ny tanàna izy vao miofana na miofana amin'ny alalan'ny mamaky lalàna mihitsy izy na miofana amin'ny alalan'ny hoe ahoana ny fanaonareo e ahoana ny tena fanao dia iny anisan'ny tena hitako hoe lesoka be iny dia iny fanofanana iny zany tokony ampiana ny angatahany ben'ny tanàna ihany koa dia hoe tokony hanana ny ben'ny tanàna mpanolotsaina manokana izay alohan'ny fanjakana filobe ny volany olon'ny fitsarana conseil juridique amin'ny commune zany satria matetika ny ben'ny tanàna dia efa vita le adsoina le acte zay vao mahatsapa hoe ay diso izy dia iny anefa mety hiteraka azy any amin'ny sanatria any amin'ny fanagadrana ho an'ny mianatra lalàna sy ny mpikirakira lalàna dia mora kely le miteny hoe nul est censé ignorer la loi fa raha mba tsy amin'ny domaine ny zareo koa mba resahantsika mba mety afaka miteny koa ny olona hoe nul est censé ignorer la pratique dia zay ataontsika hoe mila zay le fanavoazana angatahana hoe mila fanampiana mihitsy ny amin'le formation. Ankoatra izay amafisin'ireo ben'ny tanàna koa ny tokony anomezana azy ireo ny zotsy azo enjehiny mba hisorohana ny fanosorapotaka ny ben'ny tanàna izany ka izay te hisambotra dia hisambotra hoy ny fanazavana. Ny ben'ny tanàna dia olona tsara, ny ben'ny tanàna dia olona mampandroso ny tanàna misy azy tia ny fiarahamonina zay voalany ben'ny tanàna noho izany amin'ny maha ben'ny tanàna azy tsara zay dia mangataka an'le immunité satria ny tsara mila arovana ohatra ny lamba madio ihany io lamba fotsy mila arovana amin'ny loto dia ohatra n'izay koa ny angatahana i ben'ny tanàna raha misy miteny zay fa hiavaka alofana amin'ny ratsy tsy mbola misy andraikitra ny ben'ny tanàna ny na ataontsika hoe miakatra samidina ny toe-karena eto Madagasikara tsisy idiran'ny ben'ny tanàna zany ben'ny tanàna raha belabeny tsy mahazo hisy torony misy tanàna hitrandrahana volamena misy tanàna hitrandrahana vato sarobidy misy tanàna mety hitrandrahana fasika misy tanàna hitrandrahana ataontsika hoe niaza amin'ny ranomasina io misy tanàna hipetrahana orinasyngiza be 0,1 ny mba azon'le commune na 1% mba hisy torona azon'le commune aleo hipetraka amin'ny tena toerany ben'ny tanàna ka raha ohatra ny hoe sanatria hoe le immunité no lazaina fa ratsy ny ben'ny tanàna dia tokony mba mieritreritra daholo zany tsika rehetra zay vita mariazy tamin'ny alana ny ben'ny tanàna. Mila arovana ny ben'ny tanàna amin'ny fanatanterana ny asany hoy hatrany ny faneho-kevitra raha mahafantatra rahateo fa tsy manana sekoly anofanana ben'ny tanàna isika olom-bofidim-bahoaka nefa ny ben'ny tanàna ka anamafisan'ireo ben'ny tanàna ny fitakina ny zotsy azo enjehiny hoy hatrany ny fanazavana.
Polisy Folomenadana no salorana galona inspecteur principal du 3e échelon ary polisy iray no salorana galona brigadier en chef Androany tany amin'ny bureau-ny fitalavam-parotry ny polisy pirenena Aloatra Mangoro. Ny fananana famindrena amin'ny fanatanterana ny asa no masotsivana nazon'izy ireo any galona tokony fitaratry ny namana izy ireo ho ny taleparotry ny filaminam-bahoaka ao Aloatra Mangoro. Ny ry Andrianarivony MBS Ambatondrazaka. Polisy Folomena Androany no nisalorana ny galona inspecteur principal du 3e échelon si polisy iray nomena ny galona brigadier en chef ankoatra ny fijerena ny fahamendrehan'ny polisy amin'ny fanatanterana ny asany dia misy ihany koa ny antsoina hoe 1/5e de promotion eo anivon'ny ministera ny filaminam-bahoaka raha araka nambara ny talehan'ny fitalevam-parotry ny polisy pirenena aty Aloatra Mangoro. Totosa Androany arak'izany ny fametrahana ny galona ho azy 1/10 mianada ary ho fitaratra ireo namany amin'ny fanatosana ny asany manomboka izao. 5e de grade tsara ampatsarina tsy ihany fa dia izy io zany misy promotion eniapy élève inspecteur et agent de police mivoaka amina fotoana anankiray dia ny 1/5e maniny zany no anomezana grade inspecteur ho an'ny brigadier chef de police zay mafeny fepetra. Dia ny fepetra ma zany ianao zany tsara fitondratena satria ny brigadier chef be dia be iran'ny Madagasikara ka izy io 1/5e de promotion iny zany no afaka isitraka an'izay fampiakarana grade zay. Ny fanaovana asa tsara no andrasana amin'izy ireo raha araka nambara ny talehan'ny fitalevam-parotry ny polisy pirenena aty Aloatra Mangoro. Dia ny zavatra andrasana amin'reto niakatra grade eto ma zany dia ny fanaovana asa tsara hatrany ary ampitaina amin'ny personnel zay mbola tsy nahazo an'izany fa ny misy foana isan-taona ary sorona be dia be ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny filaminam-bahoaka nanatanteraka izay zavatra zay. Vaovao mahakasika ny toetry ny andro nahazo famitandremana amin'ny loko mavo Anjozorobe, Antananarivo renivohitra, Antananarivo avaradrano, Antananarivo atsimondrano, Ambohidratrimo, Andramasina, Manjakandriana ary Ambatolampy ho an'ny Rampitso Sabotsy ary famitandremana amin'ny loko maitso ho an'ny Aloatra Mangoro ho an'ny alady ho avy izao. Tombalana iverina ny oram-baratra saika manerana nosy atao anatin'ny 3 andro avy raha ny famitam-baovao avy amin'ny foibe famantarana ny toetry ny andro. Vinavinaina anatombo kokoa izany ho an'ireo distrika sasany amin'ny avotany ka tratra 7 hatramin'ny 20 milimetatra ny tany rotsakorana atao anatin'ny 420 ora. Araka izany mety hisy fikorotana ny asa mandrarano andavanandro ary mety hisy ny fiandrona ny rano amin'ireo toerana mora tondraka. Hiakatra ihany koa ny renirano ary ahina ny fiotsan-tany sy ny lalana amin'ireo toerana marefo manoloana izany dia manentana ny rehetra naraka tsy tapaka ny toromarika omeny mitompana andraikitry ny fotony foibe mpamantatra ny toetry ny andro. Pejiny sosialy izay fotoana fanehoana firaisankina sy fitiavana amin'ny asa sy fanompona izao anampiana ireo trabona rehetra vokatry ny fandalovany rivodoza ho ny teo anivony FJKM Androany tamin'ny fanokafana ny etsika tolotanana anampiana ireo mpiray-tandrazana indrindra ireo kristianina amin'ny synodam-paritany Tomasina SP 31 vavady ny filazantsara izay lasibatry ny fampitehana misy ny fandamina ny sapitandremana hatramin'ny alady ho avy izao. Ny herinandro ho avy kosa no anateran'ireo fanampiana rehetra any Toamasina. Fanampanazavana. Fiangonana FJKM maro no lasibatra tamin'ny fandalovany rivodoza gezany tany Toamasina ao anatin'ny synodam-paritany Toamasina SP 31 vavady ny filazantsara. Tombanana hatrany amin'ny 20 isanjato ny fahasimbana raha ny fanazavana nentin'ny sekretera jeneraly ny foibe FJKM Androany. Manokatra varavarana ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara amin'ny fanaovana tolo-tanana ho an'ireo mpiarabelona trabona nantoerana. Azo atolotra avokoa izay voatsirambony tanana na fitaovana izany na lamba na vola. Mandritra ny roa andro no anatanterahana ny hetsika eny amin'ny kianja Bare Mamasina.
tsy mifanalavitra ny amin'ny statistika zay nitranga raisitsika ny tomasina ny zavatra mitranga satria ny halazaina hoe ny 80% ny fiangonana dia voakasika avokoa rava ary tahaka izany koa ny sekoly dia mitovy amin'izay araka ny voalaza teo dia noho izany araka ny hoe niezaka ataon'ny fiangonana dia misy ny kristianina misy ny fianakaviana ary ny fiangonana fobe mihitsiny manome an'izao hoe tolo-tanana fanampiana ny fanarenana atao ankehitriny izao fa hoy ny soratra masina fa andriamanitra tsy mba tsy marina ka nadiny miasa anareo sy ny fitiavana nasehonareo ho voninahitry ny anarany satria nanompolina masiny ianareo ary mbola manompy ihany araka ny Hebreo 9:20 fotoana fanehoana firaisan-kina sy fitiavana amin'ny asa sy fanompony izao ho ny fanamafisana ary tafiditra indrindra anatin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny maha-kristianina ny etsika tolo-tanana dia araka ny voalazan'ny soratra masina no hoe fampitondra zay mavesatra tena misy ny fahoriana mitanareo mivokatra dia mifanampy tena mifanolo-tanana ary araka ny soratra masina ihany koa hoe raha misy anankiray mijaly ozy izy dia miara mijaly ao anatin'izany zany hoe miombona arako anatin'izany ary tsaroa fa ao anatin'ny fifankatiavana no hanatanteran'izany fiainan'ny fiangonana zany afantaran'ny olona fa mpianatra Kristy isika kristianina zany ampisy ny fiangonana ary fanomezana dia fanomezana mamemepona tsy mila tambiny tsy mila takalo tsy misy fepetra fa tena fanampiana ary fanomezana ho an'ireo kristianina voakan'Andriamanitra iny koa zany mpiray-tany razana tsy any Tomasina ihany fanaovana tolo-tanana ihany koa ny ao Mahajanga dia amin'ny mahiraintsika ao amin'ny tompo dia mijoro eto ny fiangonana tia Antananarivo miaraka amin'ny filodam-paharatany rehetra manerana Madagasikara manatanteraka ny tietsika ity tena mifarimbona mba hanoanana ireo fiangonana izay trapa avazan'ireo misy tena rava manontolo misy rava apahana na ny sekoly na ny fiangonana na ny tranony kristianina dia hitsangana isika hanatanteraka ny soratra masina hoe mifampitondra zay mavesatra iny matetika any amin'ny manamandoy mampiasana azy fa tena mitrabony ohatr'izao ihany koa dia tena tanteraka izany isika dia misaotra an'Andriamanitra fa mirohatra eto isika mianakavy hanatanteraka izany mandritra ny 2 andro anio zoma sy rapity sabotsy ny mpitandrina ny diakona ary ny loholona no hitarika sy hanatanteraka ny fanomezana amin'ny teleton androany zoma ny sampana sy ny sampanasa ary ny asa eo anivon'ny fiangonana miaraka amin'ny tanora sy ny mpianatra kosa no hitarika sy hanatanteraka ny fanomezana amin'ny endriny samihafa rampitso sabotsy ny alady maraina kosa dia ny sampiangonana FJKM tsiraray na ny fitandremana FJKM dia samy anao rakitra manokana ho amin'izany ka ny fanomezana rehetra voangina dia hoentina mandritra ny fanompiavahana iombonana atao atsamanitra manomboka amin'ny 2 sasany minitra tolakandro raha ny fandaram-potoana ny 20 hatramin'ny 20 febroary avy izao no idina ny Tomasina ny FJKM izara ireo fanomezana rehetra ho any traboina afaka mandray anjara amin'izany ihany koa ireo avy any amin'ny faritra maso any avy any ivelany amin'ny alalan'ireo mobily money makasika ny finoana izay manomboka ny alarobia lasa teo ny ramadany ho an'ireo mpino silamo maneran-tany izay mariana fa volana masina sy fotoana iray manokana hanamafisana ny finoana ifehezan-tena ary anaovana asa soa fanadihadiana fotoana masina ny ramadany ho an'ireo mpino silamo miisa 2 miliara maneran-tany volana iray ao anatin'ny 12 manaraka ny tetiandro ny silamo no atao hoe ramadany araka izany fotoana anadiovana ny fo sy hanamafisana ny fifandraisan'ireo mpino amin'ny alà ny ramadany ao anatin'izany fotoana izany dia manao fifadikan ireo mpino silamo ramadany dia ray amin'ireo volana 12 zany hoe anarana volana ny ramadany dia amin'io volana io zany ny mpino silamo no manatanteraka ny fifehezana zany hoe ty volana ramadany ty zany volana ramadany volana masina fanaovana fifehezana dia ao anatin'ny fifehezana zany mifady hanina dia ny fifadiakanina moa zany amin'ny ankapobeny fa en général zany hoe ny tena fifadiakanina ny fifehezana zany mifehy daholo ny rehetrarehetra zany hoe mifehy ny maso mifehy ny vava mifehy ny ataontsika hoe plaisir rehetrarehetra zay tokony hoe tsy azo atao anatin'ny finoana silamo dia isa-taona no fanaovana ny fifehezana amin'ny volana ramadany misy isa-taona tsy mijanona amin'ny fifehezan-tena sy fanaovana fotoam-pivavahana ireo mpino silamo rehefa fotoana ny ramadany fa manampy ireo sahirana ara-pivelomana izy ireo amin'ny mandritra ny volana ramadany mbola tsy dia misy zany programma fitsinjovana ny ro sahirana fa aorinany
aorinan'ny ramadan zany hoe amin'ny fifaranany fifehezana anatin'ny ray volana zany dia eo no mety misy ny fanampiana amin'ny sahirana fatalohan'izao moa efa nisy fa tsy tamin'ny volana ramadan. Tsy fotoana masina ifehezana sy ivavahana fotsiny ihany ny ramadan fa fotoana anamafisana ny finoana ary indrindra ny fifanampiana. Folo ka hatramin'ny 12 isanjaton'ireo mponina eto Madagasikara no silamo raha ny tarehimarika. Vaovao ny kolotsaina manamafy ny ezaka atao amin'ny fiarovana ny famoronana arakanto ny kontinanta afrikana. Tafiditra ao anatin'izany Madagasikara indrindra amin'ny sehatra ny sarimihetsika fohy. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy nandian'ny faharoapolo amin'ny festival film court teo ambany fiahiny solitena ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera. Fanampanazavana. Teto amin'ny lapan'ny tanàna Analakely no nanomboana ny hetsika anamariana ny faharoapolo taona nisian'ny festival natokana ho an'ny sarimihetsika fohy na ny film court. Nisongadana nandritra ny lanonana ny momba ny fanamafisana ny zon'ny mpamorona ho fiarovana sy fanomezana lanja bebe kokoa ny asa famoronana. Sarimihetsika 700 no voaray avy amin'ireo firenena afrikanina maro ka 570 amin'ireo no aseho mandritra ny 5 andro. Ahitana fiara-miasa amin'ireo matianina avy any ivelany no festival, izaratra efa sy teknika ho fampandrosoana ny sehatry ny sarimihetsika matianina eto an-toerana izy ireo. Fitaovana iray lehibe ampivelarana ny talenta sy ampiroboroboana ny kolotsaina ny sarimihetsika hoy ireo mpikarakara. Miresaka ny zoan'ny mpamorona isika, ny mpamorona zany zay le tena base le activité anankiray ataontsika androany na hoaizitsika na hoaiza rehefa mba manana talenta no namorona ny cinéma sy ny audiovisuel ny tena resahantsika eto zany fa zay famoronana ataonao tokony mampidi-bola ho anao iny ary afaka mampidi-bola ho anao zany le zavatra mifoninao raha ohatra ka apetrapetratsika le zavatra tokony atao dia zay anisany mahatonga n'le ramosety eto mireprésenter an'io institution ngeza eto Afrika io zany sy ireo mpisolotena ny firenenan'ny SADC eo daholo ireo firenena 90 mitanjona zany dia rehefa vita le 5 andro dia misy feuille de route mivoaka eo dia misy directive hosoratan'ireo firenena reo zany hoe zao ny itondrantsika ny fomba isitrahan'ny mpamorona ny audiovisuel eto Afrika. Miantso ireo mana-talenta sy liana amin'ny sarimihetsika amin'ny mpikarakara mba handray anjara sy hampafantatra ny talentany. Mariana fa maimaim-poana fidirana sy ny fijerena ireo sarimihetsika ireo mandritra ity festival ity ary efa nisy apahany tamin'izany nalefa tao amin'ny kianjan'ny Barea sy tao amin'ny Institut Français de Madagascar tamin'ity anio ity. Maresaka avy any ivelany no tanterana tao Washington ny fanokafana ny fivorian'ny filan-kevitry ny fandriam-pahalemana ka ny filoha amerikanina no nanokatra izany sy nilazany amin'ny tantsorika arabola lehibe Donald Trump etsy ankilan'izay kosa mihamafy hatrany fifanenjanana eo amin'ny États-Unis sy Iran. Fanampanazavana. Hanome vola mitetina $10 miliara avy amin'ny volam-bahoaka ho an'ny filan-kevitry ny fahandriam-pahalema ny États-Unis araka ny fanambaran'i Donald Trump nandritra ny fanokafana ny fivorian'ny filan-kevitry ny fahandriam-pahalemana. Tsy nohazavainy mazavatra eto ny tena ampiasan'io mariboly io. Mitarika manodidina ny Europol maneran-tany no tonga nanatrika ny fivoriana tao Washington. Fivoriana izay ao anatin'ny toedrara mafana raha tsy teny afa-tsy ny fifandirana mihamafy ao amin'ny États-Unis sy Iran. Taorin'ny fifanarahana fampitsaharana ady izay nifanaovan'ny États-Unis niaraka tamin'ny Qatar sy Egypte ho an'ny Israel sy ny Hamas tamin'ny volana Oktobra lasa teo no nanombohan'i Donald Trump ny hetsika. Na izany aza tsy miray hevitra tanteraka amin'ity filan-kevitry ny fahandriam-pahalemana ity ny rehetra. Betsaka ireo antsikera noho ny tsy fisian'ny mangarahara amin'ny fomba fiasany sy ny andraikiny indrindra eo amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo rafitra iraisam-pirenena toy ny firenena mikambana. Nifantoka tamin'ny fananganana hery iraisam-pirenena ho fanamafizana ny fahandriam-pahalemana ny filan-kevitra. Firenena maro anisan'izany Indonesia, Maroc ary Albania no nanambara ny fahavononany andefa miaramila ho an'izany irak'izany. Ilay tovavy mikamba tongotra mitovy amin'ny zazavavin-drano sy ilay androngo lehibe indrindra maneran-tany no hafakely entina aminao androany arahoary. Voateraka dia hafakely milagro séron fantatra amin'ny anarana hoe La Sirenita. Tany Peroa izy no teraka ary nanaitra ny dokotera sy ny firenena iray manontolo naterahany. Vao marina manko fa tratry ny aretina sampo natsoina hoe Sirenomelia i milagro ka manana endrika toy ny zazavavin-drano ny tongony. Araka ny fanazavan'ny mpitsabo, vokatry ny olana tamin'ny lalandra sy ny fivoaran'ny taova mandritra ny fitondrana voaka no mahatonga ny aretina Sirenomelia. Mety olana genetika hita amin'ny fianakaviana sasany koa anefa izany. Na dia nampanay aza
ny toe-pahasalamany milagro tamin'ny voalohany dia nandray andraikitra aingana ny ekipa mimpandidy nandalo fandidiana maromaro ny tenany mba hanasarana tsikelikely ireo tongony naombo ny ezaka nataon'ny dokotera ka nahafahany miaina sy ny tombo toy ny ankizy hafa na dia mbola mila fitsaboana sy fanaraha-maso akaiky aza ny toe-pahasalamany milagro. Any amin'ny nosy Komodo sy ny nosy manodidina ao Indonésia no misy ny Komodo dragon, androngo lehibe indrindra maneran-tany. Mahatratra 3 metatra ny halavany ary mety ho 7 hatramin'ny 9 kilao ny lanjany ka tsy misy biby hafa any amin'ny nosy mahavita mamono azy. Mpiambina mahery ny Komodo dragon ary mampiasa ny fahitana sy ny fofona rehefa hanenjika ny azany. Ny pozina ao amin'ny tsinainy no manampy azy hamono biby lehibe kokoa. Isan-karazany ny sakafony manomboka amin'ny biby kely ka hatramin'ny kisoa sy ny biby efa maty. Na dia mahery aza ny Komodo dragon dia voatotohina ny fahavelomany noho ny fitotonganany ny toeram-ponenany ka ilaina ny fiarovana azy mba haharitra ny taranany. Hatreo ny fiarana tombokilasy tongovavy mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatratra amin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.